Sady fa asitsika fizoany vombelona rena ty toriteny ty. Tahoratsika mpanjaka voalohany toko fito ambin'ny folo. Les enfants, vous suivez s'il vous plaît, on va lire 1 Roi chapitre 17. Vous allez écouter avec nous. Mpanjaka voalohany toko fito ambin'ny folo azakatsaka kely satria tena mandeha ny fotoana. Ny andininy faharoa sy fahatelo. Mety efa hainao ty tantara ty dia ozy izy ianao hoe ohatrany efa hainako zay zay mihitsy ny mahatsara an' Jesosy. Le teny efa hainao izy mahatsara ny mandeha teny velona satria na mety efa hainao ary ty toriteny ty fandray ny afatra teny Jesosy omeny. Ary ty alohan'ny tena makitsika ny teny raha voky ianao rehefa voky ara-panahy ianao dia tsy sambatra. Fa nanao ianao dia ozy Jesosy hoe sambatra anao sy mangetaita ary mino fa naona tsika matoa tonga tsika tonga eto nona ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tahoary mpanjaka voalohany toko fito ambin'ny folo andininy faharoa sy fahatelo rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. 1 Roi chapitre 17 versets 2 et 3. Vous pouvez suivre dans si vous avez la Bible les enfants. OK. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ozy izy ary tonga tamin'ny tenin'i Jehova nanao hoe miala eto ianao dia miatsinanana ka mierea any amin'ny ilan'ny renirano Kerita izay tandrifin'ny Jordana. Avelo ny andininy fahatelo. Ozy izy hoe miala eto ianao dia miatsinanana ka mierea any amin'ny ilan'ny renirano Kerita izay tandrifin'ny Jordana. Fampidirana kely raha nitra fotsiny nataoko amintsika amin'io tenin'Andriamanitra io. Io tantara io dia tantaran'ny Elia mpaminany. Mety efa fantaritsika ty tantara ty fa nanomboka teo eo amin'io verset io nyresahana ny amin'ny Elia mpaminany ao amin'ny Baiboly raha mandinika ny Baiboly isika. Dia teo aloha teo dia nanao faminaniana niantso anany natsoan'Andriamanitra Elia dia ozy Andriamanitra atsoka ianao mpaminany ao amin'ny Israely le fanjakana ty le folo nisy fanjakana Israely zara roa. Nisy ny folo ty avaratra dia ny roa ty atsimo fanjakany Joda ny zara roa ny Israely tamin'izany dia any amin'ny fanjakany Israely zany nanatsoan'Andriamanitra ny Elia. Dia teo amin'ny andininy voalohany ozy izy Andriamanitra vao nisafidy any Elia izy dia ozy izy hitantsika amin'ny andininy voalohany hoe tsisy ranonorana zay mission nataon'ny Elia voalohany tsisy ranonorana mandritry ny taona maro eto amin'ny Israely raha niona tamin'ny Ahaba-mpanjaka izy. Dia taorian'izay dia lasa izy. Taorian'izay niona tamin'Andriamanitra izy. Niona tamin'Andriamanitra Elia ary niresahan'Andriamanitra. Dia raha jerentsika io mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo dia mizara roa io tantara io. Mba manasa anao hoe rehefa tonga ny trano raha manana fotoana ianao dia mba vakio io 1 Roi 17 io fa matanjaka be io tantara io. Mizara roa ny andininy voalohany hoe tapany voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fafito tantaran'ny Elia inazo an'io resantsika io tena katsika lesona. Dia ny tapany faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny efatra amby roapolo rehefa nasen'Andriamanitra indray izy toy ny mission Elia hoe miala eto Israely ianao dia makany amin'ny Jetlisy. Lasa mihitsy anao makany Zarefata any amin'ny tany Jetlisy fa tsy any amin'ny tany Jiosy. Zay tapany faharoa ho resantsika kely any zay rehefa avy eo. Inona ny loha hevitra meny Jesosy atsika androany? Meny Jesosy aza zany jerenareo aza le mpitondra ny avatra ozy izy raha nabavy teo hoe ohatran'ny facteur ihany io ino ny korianao dia ao anatiny le contenu ino ny tenin'Andriamanitra ao atsika za zay mitondra za zao teneteny an'i Jesosy hoe loha hevitra androany meny Jesosy atsika dia hoe ilay toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha nytany azy hoe izaka iny mba tsy tian'izany toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra mino fa tsisy anangatanana eto. Fa raha tianao toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dederaao Jesosy ny amin'izany. Alleloia. Zany ny tsara indrindra. Dia faranako ny fampidirana fanontaniana iray no apetraka. Raha mijery ny Baiboly isika raha mijery an'io tantara io ianarantsika io rehefa avy eo. Ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra raha miteny fanaontsay dia hoe le lieu là où est la présence de Dieu dia misy zavatra miova. Rehefa tonga amina toerana misy azy Andriamanitra dia tsy misy zavatra mandeha ho azy ohatrany hoe ozy izy ny Québécois hoe c'est plate fisaka tsisy ninino tsy izany. Rehefa misy fanatrehan'Andriamanitra ny toerana dia misy miova. Dia tia fanontaniana apetrakantsika ary ho valitsika le izy hoe inona ny zavatra miseho inona ny zavatra miova rehefa tonga eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Rehefa tonga eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'i Jehova isika. Valentsika ireo anankitelo any no zaraintsika satria tsy manana fotoana. Misy zavatra miseho misy zavatra mitranga rehefa tonga amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra ianao.
ndao ary jerentsika avy an-trano eo ihany tsika midina kely fotsiny tsika eo amin'ny 4 avy an-trano no raisitsika mpanjaka voalohany toko fa 7 valetsika ny teboka voalohany hoe inona no miseho rehefa tonga mitoerana misy fanatrehan'Andriamanitra ny olona anankiray. Eli zao ny anarantsika fa aza mieritreritra ny Eli intsony fa eritrereto amin'izay za eritrereto amin'izay ianao hoe ay moa zany Andriamanitra rehefa tonga mitoerana misy ny fanatrehany afaka manova zavatra aza mieritreritra ny Eli akatsika lesona izy zay ny ato anatin'ny Baiboly fa zasenao zao no resahan'i Jesosy hoe rehefa tonga fitoerana fanatrehako ianao jereo nanaovako anao fa zao no ataoko. Dia ozy izy Andriamanitra ao amin'ny 7 manao hoe ozy Jehova tamina Eli. Aveliko ny 3-4 mielahy eto ianao dia mety tsy nanahy ka mierehana ny ilan'ny ranon'ny Kerita izay tanifon'ny Jordana. 7 koa ny reny rano no isotronao ary ny goaika dia efa nodidiko amelinanao any. Eo 7 sy 4 io raha raisitsika mentsika lohateny kely dia izao hoe ry zareo raha mandinika ny ten'Andriamanitra isika izay toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana misy ny teny fikasan'Andriamanitra. Ampatsiviko eo amin'ny akaikinao hoe ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana misy ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy teny fikasana ary ny teny fikasana tsy ho anahy fa ho an'ileo akaikinao dia teneno ary ny famaly le izy. Toerana misy ny teny fikasan'Andriamanitra ampiatsa hivy tsara tsy kilalao le izy fa tena tenenao mpinono fa tena anome teny fikasana ao antsika Andriamanitra. Za mino an'izany izay mino an'izany mandray an'izany amin'ny amen. Dia tanareo boka tsika hiazakazaka hianatra Baiboly kely ary amin'ny Exodosy toko 7 tso vaboasantsika le izy fa mandeha be ho an'ny fotoana. Exodosy toko 7 anamarina ny ten'Andriamanitra azy hoe amin'izay toerana misy an'Andriamanitra amin'izay toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra to dia misy zavatra miova to dia misy ten'Andriamanitra votsitra. Vakiko miazakazaka Exodosy toko 7 ozy amin'ny alalan'i Jesosy aroa no sisy. Exode chapitre 3 verset 3 les enfants si vous suivez sur votre téléphone l'histoire de Moïse rehefa niantso azy Andriamanitra aroa no sisy ivily kely aho ka izaho hoe ino io fahitana lehibe io nahoana ny tsy ho aleviny roy meny dia misaoty aho tonga dia ry amin'ny 7 dia ozy izy Andriamanitra hoe atoko 7 ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa miaty amiko sady efa hita koa ny fampahoriana izay ampahorin'ny Egyptianina azy 7 koa avy ankehitriny dia irako any amin'ny Farao ianao hitondra ny zanak'Israely ony koa hivoaka any tany Egypta. Raha vao nifanena tamin'Andriamanitra Mosesy raha vao niona tamin'ilay anjenin'Andriamanitra teo anatin'ilay afo dia nandoro an'ilay hazo teo an'eo ihany dia inona nivoaka voaka ny teny fikasana ho an'ny Mosesy hoe manomboka eto ianao dia miala aty amin'ny tany Midianina velomatra eo ny rafozanao velomatra eo ny omby amanosonao fa miala eto ianao verina any amin'ny tany Egypta izay nipetranao nandritry ny 9 taona fa lasa ianao mamoaka ny zanak'Israely. Tiana tenenina dia izao izay ny mahatsara ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra ary araka ny teny teo hoe raha mbola manana safidy ihany dia hozy izy Jesosy hoe ampatsiahiva amin'ny zanak'Andriamanitra fa tsy misy tsara zany toerana eo amin'ny misy ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Halleloia. Dia eto amin'izay verina eto amin'ny mpanjaka faharoa dia teto Andriamanitra amandriamanitra azy ozy Andriamanitra mantsy-ny Eli hoe miala eto ianao tsy eto amin'ity tanàna ity tsy eto amin'ity tanàna misy anao ity fa miala eto ianao dia mandeha anao makany amin'ny kaikin'ny renirano Kerita any amin'ny tanifon'ny Jordana. Vao niona tamin'Andriamanitra vao nitenenan'Andriamanitra indray Eli votsitra ny tenin'Andriamanitra votsitra ny teny fikasan'Andriamanitra. Alohan'ity toriteny ity zao vao tonga teto ianao inona ny zavatra nomeny Jesosy atsika name teny fikasana izy Isaia 43:19 anao zava-baovao amin'ny fiainanao izy tsy ataoko ono fa tena anao zava-baovao amin'ny fiainanao izy satria tenin'Andriamanitra zany zareo. Amen. Anao zava-baovao amin'ny fiainako zao izy tsy haiko hoe inona leo ataony fa za tonga dia mino hoe anao zava-baovao amin'ny fiainako izy satria c'est izy ny tenan'le izy. Amen. Les enfants, Jésus va préparer une nouvelle chose pour vous. Pour toi Yentsou, pour toi Bintsou, pour toi les enfants qui sont ici, Jésus va préparer une nouvelle chose. Dis Amen les enfants. Amen. Ça c'est Jésus. C'est pas plate de suivre Jésus. Dia rehefa miheona amina toerana misy fanatrehan'Andriamanitra dia amaranana ny tipoka voalohany iny miala eo tenao dia miteny anao miomany fa mahazo teny fikasana sady ianao ary amaranana n'iny voalohany iny hoe rehefa eo amin'ny toerana misy ny teny fikasana ianao tenin'Andriamanitra dia misy teny fikasana dia ao nozy izy Paul izay ny amaranantsika azy dia miditra amin'ny faharoantsika hoe
2 Corinthiens Korintiana faharotoko voalohany 9:20 tsara be ty mety efa hainao koa izy ty fa eo amin'izay toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy teny fikasana dia ao izy Paul amin'ny teny fikasana. Korintiana faharotoko voalohany 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra ho aminy dia miara miteny tsika isa roa teny eny ary ao aminy koa dia amen ho voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalanay. Ndao verytsika miaraka isa roa teny fa ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra ho aminy dia eny ary ao aminy koa ny amen ho voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalanay. Ny teny fikasan'Andriamanitra tsy misy hoe tsia ary tsy misy hoe tsy amen, fa ny teny fikasan'Andriamanitra izay avoakany dia eny sy amen. Tsy hoe eny na amen na fa eny sy amen. Dia islao inoy fa ho tanterahan'i Jesosy amin'ny fiainantsika. Any am-pianarana ianao mbola mianatra hisitraka an'izany ianao, miasa ianao dia miomana fa hisitraka an'izany ianao, efa tsy miasa ianao fa manao fandrarana ny tokana koa miomana misitra fa fanomana zava-baovao anao Jehova. Amen. Hitantsika teo amin'izay lafiny voalohany izay hoe rehefa mitoerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy inona ozy izy? Misy teny fikasan'Andriamanitra mivotsitra. Amen. Ankoatran'izay tsy teny fikasana ihany mivotsitra. Teo zao neny Elia dia hoe miala eto ianao Elia mandalo makany kerity afaka nataon'Andriamanitra teo amin'ilay toerana misy azy fa tsy izay mihitsy fa nasain'Andriamanitra hoe miala eto ianao dia makany kerity. Ohatran'izany tsika sy ianao fa naninona ary tsy tany amin'ny nisy atsika tany tsy tetsatrako Tetsilongay, tsy tany Delson, tsy tany Victoriaville, tsy tany Chicoutimi tsika men'Andriamanitra ty teny ty fo izy Andriamanitra hoe miala tany amin'izay misy anareo dia makany Elongay fa ao any anatrehako anareo ary mitsorako teny ho anareo. Tsy misy kisendrasendrana tongavako eto na za zao tsy netrehitra hoe hitovy teny tety androany ary tsy tia teny ty nainga notoriako fa le teny tamin'ilay tany voalohany fo Jesosy hoe tsy izay tianao notoriana fa ity toerana ity ilay toerana misy ny fanatrehako io notorianao dia nanaiky ampanetretena rehefa voateny hoe ianao no mitondra tsara le eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sady jandrana malala sady jandrana bavy dia raha Jesosy raha tianao ny fanatrehana. Amen. Ndao aritsika minosonaytsika eo ambany eo ihany tsika inona koa no miseho rehefa tonga amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Vous me suivez les enfants? Là, le lieu où là il y a présence de Dieu, c'est un lieu de promesse. Dieu délivre sa promesse. Vous croyez en ça les enfants? Dites amen si vous croyez en ça. Amen. Tirentsika amin'ny andininy firenantsika vakina ny andininy fahefatra teo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ilay mpanjaka voalohany teo ihany ozy izy Andriamanitra hoe ny renirano ozy nosotronao dia le teboka faharoa ty tiako enonao kely fa misy lesonaram-panahy ato amin'ity ary ny goaika ozy izy efa nodidiko amelonanao any.